dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izay fa mahazatra antsika izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray ao misaotra anao indray izay raha mbola nomenao fotoana ka afaka hiaino ny teninao, ahafantatra ny marina mba tonganay andray fanapahan-kevitra dia ala amin'ny fivavahana tsy izy fa tena ahafantatra ny tena fivavahana marina izay antoky ny famonjena anay. Mangataka ny herin'ny fanahinao masina mba hiasa mandrakariva tompo, mba tsisy hanampitsofina fa ndinika tsara ny teninao ary ankatoa izay rehetra lazainao. Ataoko sy mino izay fa izany fanahinao masina izany dia anorotoro izay mety ho fo vato mba hanana fo nofo ka hanaiky ny fanariana ny teninao, dia meo fifaliana hatrany izany amin'ny fahazavan'ny teninao. Mianaranao Jesosy, amen. Valomerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mbola manadiady ny Isaia 8:10 ihany isika, izay azo lazaina hoe anisan'ny teny manokatra ny fomampana mba hatakarantsika izany atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra marina izany, satria araka ny fantatritsika dia rehefa nijery ny karazana baiboly maro isan-karazany isika dia hitantsika fa misy lohahevitra anankitelo farafahakeliny no avohitra n'ity Isaia 8:10 ity, dia manambara izy ny fivavahana marina sy ny fivavahana diso. Raha izay faharoa, manambara izy ny atao hoe fifadikanana marina sy ny fifadikanana diso. Ary ny zavatra fahatelo, manambara izy fitandremana ny sabata marina sy ny fitandremana ny sabata tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ireo hevitra telo ireo marina amin'izy telo ny zavatra ambaran'ny Isaia 8:10 satria ny raisiny raha fitinana vetivety dia fivavahana, fitandremana ny sabata, fifadikanana ivelambelany tsy tena tavalatsaka anaty. Ary ambaran'Andriamanitra ao anatin'izany teny izany ny fahatosoany ny olona, ary izany akory tsy midika hoe fanamelohana fa fanamboarana sy fanitsiana. Tsy hiverenantsika lava izay le fisehoan'ny fifadikanana na fivavahana na fitandremana ny sabata diso izay, fa dia mazavatra amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 ny zavatra tiany Jehova ampitaina, ary ny faranany ery amin'ny 15 ery hoe moa izany vano ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova. Manomboka eo amin'ny 19 tsy misaraka amin'ireo lohahevitra telo ireo dia manambara amin'izay Jehova inona tokony atao ao anatin'izany fifadiana izay ankasitrahako izany. Ozy ny 19 tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako. Tsy mampaninona amin'ny manao teny averina ozy ny lazain'ny Paoly apôstôly mba soa ny fanahintsika fa teny antonona ho an'izay olona mieritreritra fa mivavaka, teny antonona ho an'ny olona izay mieritreritra fa mifady anina, teny antonona ho an'ny izay rehetra mitandrina ny sabata. Rehefa jerevana tsy iza ireo lohahevitra telo ireo, tsy zavatra telo samihafa akory ny tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay, fa raha fitinina zany ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay lohahevitra hitantsika izay dia tsotra ny atao hoe fivavahana marina dia fivavahana mitandrina ny sabata ary fivavahana tena mankasitraka ny fifadikanana. Tsy zavatra telo samihafa, ka raha milaza ny olona fa tena mpivavaka dia tsy maintsy mitandrina ny sabata izy, dia tsy maintsy mifady hanina. Zay zavatra zay zany ny tian'Andriamanitra ampitaina ho an'ny olona. Tsy afaka ilaza mihitsy sika hoe mpivavaka kanefa tsy mitandrina ny sabata,
tonga de efa raha vo miray amindreo fotsiny mibanga de tsy azo atao hoe mpivavaka ny mpivavaka fa raha vo miresaka hoe mpivavaka de tokony mpitandrina sabaty izy de tokony mifady anina izy ary hitatsika nefa amin'ny lafiny rehetra mahatratra ny olona rehetra io mahatratra ny fiangonana rehetra io mba hoentina mandiny teny manoloana ny zavatra tsy mety izay arahany fa ny zavatra mitranga fotsiny de tsotra Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjeny Andriamanitra de hitaona ny olona ho amin'ny marina eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ka raha diniatsika ny zavatra mitranga raha mandinika no isa fa 8:10 io de tokony tsy anda famarina ny tenin'Andriamanitra zany hoe raha tena mpivavaka marina zany de miverina amin'ny fitandremana ny andro sabata ary miverina mamantatra ny atao hoe fifadikanina tena izy satria betsaka no heverina fa fampivavahana heverin'ny olona fa marina de tonga amin'ny tenin'ny mpanao abolana hoe misy lalana heverin'ny olona fa hitondra fiainana ozy kanjo lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana ary manomboka hatreo amin'ny 15 jerevantsika tsikelikely hoe tsy zao va ny fifadiana zay ankasitrahako ozy de ny amany fatorany faharatsiana sy anaboraka ny fehinzioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra raisitsika satria rehefa nydiniana le loha hevitra ozy sika tsy afangeny atao hoe fivavahana fa fitandremana ny sabaty ary tsy afa ny fitandremana ny sabaty fa tena fifadiana raha voalatsaka ny ray amindreo zany de tsy marina raha tsoratra masina noho izany zany tokony hiverina anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra kanefa ao anatin'izay tena fivavahana fitandremana ny sabata ary ny fifadiana zay a ny ankasitrahan'i Jehovah ozy de mama ny famatorany faratsiana ny anaboraka ny fehan'ny zioga andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra raha tohizatsika ny 17 motsy ny zara ny mofinao aninona va sy ampetrano ny oro manjenjeny ary mba hanafinao zay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao zany hoe ao anatin'ity andiny soratra masina 5 sy 7 ity de misy afatra tenin'Andriamanitra ho tsapan'ny olona eo anatrehan'ny tena fivavahana marina raisina tahaka ny hoe toerana anankiray satria raha vo miresaka hoe fivavahana nge na fitandremana ny sabata na ny fifadiana de zavatra tanterahana ao anatin'ny fiangonana zay mba hafantaran'ny olona hoe toerana manahoana ty fiangonana zay a hivavahany ty raha dika fotsiny hoe mamany famatoran'ny faratsiana olon-dratso daholony ao ary ny antony hidirana eo amin'ny fiangonana raha tena fivavahana marina ny andraikitra tokony ho tazominy fiangonana ao aminy de miezaka mampita ny olona ny fahadisoany mba tonga azy ho afaka ny faharatsiana ny anaboraka ny fianzioka misy zavatra be dehibe mamatotra ny olona ao andefa amin'ny ampahoriana afaka misy fahoriana mianjada amin'ny olona satria raha mijery ny hatrany amin'ny 15 rena amborao amin'ny oloko no fahadisoana inona ny mahatonga an'le olona tafalatsaka ao anatin'ny fahoriana vokatry ny fiodinany amin'Andriamanitra tsy makato ny tenin'Andriamanitra mizotra amin'ny lalan'ny fahafatesana anapatapaka ny zioga rehetra ozy zany hoe amazay fatorana zay hitoeran'ny olona ao anatin'ny tsy fahamarinan'izay noho izany zany ny fiangonana de karazana toeram-pitsaboana anankiray matetika diso ny fandraisan'ny olona ny fiangonana hoe ny olona mivavaka de olona masina sy marina ary matetika raha mahita fahadisoana ataon'ny olona ao anivon'ny fiangonana de misy fandraisana fanapahan-kevitra indraindray a mamoaka an'le olona tsy ho isan'ny mambro ao anatin'ny fiangonana intsony tsy fivavahana araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ary tsy mahatsapa mihitsy ny tompona andraikitra hoe toeram-pitsaboana ange io hopitaly ange io natao hitsabony ao raha azo atao koa satria misy ny fatorany zioga misy ny ampahoriana tahaka ny fonja be anankiray
zay etezana ny gadra ny fiangonana mba hatonga azy a izotra my lala mahitsy, ary zay ny tokony andraikitry ny fiangonana. Noho izany zany raha tonga ao anatin'ny fiangonana marina ny tenin'i Jesosy Kristy, za raha tonga eto am'ty zao tontolo zao ty ozy tsy avy antso ny marina fa mimpanota ibebaka, fa raha marina ny olona ty am'ty zao tontolo zao ty, raha masina ny olona ty am'ty zao tontolo zao ty, tsy ilaina ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, fa vokatry ny fiodiana sy ny fizorany amin'ny lalan'ny fahafatesana na tonga azy tonga teto am'izao tontolo zao mba hanafaka ny olona am'izay fatorana mangeja azy zay. Moa tsy zarany mofonao anona sy apetrano-ny oro-manjenjeny ary mba hanafianao zay hitany mitanjaka ka tsirombelona amina manao ianao misy asa apetraka amin'ny olona zay a tena miverina tanteraka amin'Andriamanitra mba hitsinjo ny mpiara-mivavaka aminy, hijery ny zavatra matery azy, hanampy azy aneho fitiavana andreny olona reny mba ho tsapany olona manodidina le fitiavan'Andriamanitra tafatoetra ao aminy mahatonga azy manatanteraka an'izany. Ka zany rehetrarehetra zany ao anatin'le hoe fivavahana marina, zany rehetrarehetra zany ao anatin'le hoe ny zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'ny sabata, ary zany natao hoe fifadikanana. Ny zavatra manaitra nefa de ty raha ataotsika hoe fifadikanana ankasitrahan'Andriamanitra ny fivadiana de ozy ny lazainy ry amin'ny 1:7 hoe moa tsy nizarany mofonao hoaninao na va, ohatra ny hafahafa be le teny, ianao asaina mifady a kanefa ny sakafonao omenao ny olona, ary ity afatra ho nivon'ny fiangonana, zany hoe ny sasany mihinan-kanina fa ianao tsy mihinan-kanina, fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay hoe mizara mofona hoaninao na zay mba tsy ho raisitsika arabaky teny amin'ny fomba kivelambelany ny fivavahana sy ny fitandremana ny sabata sy ny fifadikanana. Fa matetika ny olona raha miditra amin'ny fifadikanana zavatra tanterahany de ny zava-dehibe aminy de le tsy fihinanana sakafo, fa ny zava-panahy takina ao anatin'ny fifadikanana tsy takany akory, anika mivaona any am'tsy izy tsy ankasitrahan'Andriamanitra araka ny 9 satria misy ihany ny olona mahatsapa vokatry ny fizorana amin'ny lalandiso hoe nahoana zay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, nahoana zay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao, satria ny zavatra mitranga indro fa amin'ny andro fifadianareo aza de mbola tianareo ihany no ataonareo, ary mpiasa rehetra ao aminareo de mpahorianareo indro ny ady sy ny fanditra no antony ifadianareo, ary ny amely amin'ny tontondro ny faratsiny zao fifadiana roa zao sy tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo diso le fototry ny fivavahana, fototry ny fitandremana ny sabata, fototry ny fifadikanana, satria raha fitinina zay zavatra tanterahan'ny olona zay de misy manavatena ho masina sy marina zay mitsara ny olona zay everina fa mpanota, kanefa ny antom-pisiny fiangonana de ny hanambara famonjena hitory an' Jesosy mba hahafantaran'ny olona hoe Jesosy ange raha tonga teto am'ty zao tontolo zao ty, Jesosy ange raha milaza makasika ny fivavahana, Jesosy raha nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana tsy ho an'ny marina velively fa ho an'ny mpanota, kanefa matetika ao anatin'ny fiangonana tsy zay ny toe-panahy ananan'ny fiangonana, lasa mamely amin'ny tontondro ny faratsiny mitsaratsara ao anatin'izay fitsaran'izay te ampiseho amin'ny manodidina azy fa izy tsara kokoa noho ny hafa, kanefa eo anatrehan'Andriamanitra tsika tsy misy marina na de ndray aza ozy ny lazain'ny tenin'Andriamanitra fa na jiosy na jentilisa samy mpanota avokoa ary matoa makao amin'ny fiangonana te ho afaka am'izay fatorany faratsiny zay, te ho afaka amin'ny fampahoriana, te ho afaka amin'ny sehan'ny zioga, ary zay io fifadiana ankasitrahan'ny Jehovah io. Fa raha izay no tanterahana ka fantatry ny olona tsara zay zavatra tian'Andriamanitra ampitaina de misy fanoloran-tena taka ny nataon'i Jesosy. Raha mieritreritra ny olona anankiray fa tsara kokoa noho ny hafa ka te ampiseho ny fitiavan'Andriamanitra azy de tokony tena manao zay fomba rehetra ho an'ny olona everina fa ratsy, ahoana ny fomba ataoko mba tonga n'iny olona iny hiala amin'ny faratsiana, zay ny tokony ho asan'ny fiangonana,
zay ny tokony ho asa hita ao anatin'ny fivavahana, zay ny tokony hidirana ao anatin'ny tena fifadikana marina mba hankasitrahan'andriamanitra le fitandremana sabata araka ny resantsika hoe tsy zavatra telo samy hafa io loha hevitra ny raisitsika io hoe tia teno amin'ny mpivavaka fotsiny de tia teno amin'ny tandrona sabata fotsiny, tia teno amin'ny fady fotsiny, fa rehefa tena jerevana ny votoatikevitra ny isay hafa valo amby dimapolo ny atao hoe mpivavaka marina de olona mitandrona sabata ary tena mifady anina araka ny tokony ho izy zay ankasitrahan'andriamanitra. Noho izany zany na izay loha hevitra zay fotsiny ara de mitaona ny sain'ny tsiraray avy mba hiverina ho amin'ny famarinana ny tenin'andriamanitra raha te atao hoe mpivavaka de tsy maintsy mitandrina ny sabata de tsy maintsy mifady anina kanefa inona zavatra mitranga andriamanitra tsy afaka neriny olona ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe mila mandiny tena tsy azona ny lasitra fototra zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina fa ny tenin'andriamanitra tsy azo ambomboarina fa tokony ankatoavina satria izy ny tena any amin'ny salamo fa 7:20 zay nolazay ny molotro sy tsy misy ovako fa ny zanak'olombelona le ty am'ty zao tontolo zao ty araka ny filany de manovanova ny famarina ny tenin'andriamanitra le teny tsy ovany fa ny hevitry le teny ovany arak'izay itiavany azy arak'izay mahamety azy ary tsy ankasitrahan'andriamanitra zany rehetrarehetra zany raha mijery an'izay zavatra mitranga izay ny 5 sy 7 ny fifadiana ankasitrahany de mamany fatorany faratsiny eo no izahan'andriamanitra toetra ny olona hoe tena manara-dian'i Jesosy marina ve, tena mpivavaka marina ve, tena mandatsaka po ny votoatiny dito fa efatra ve de le sabata zay efa nyresantsika lava teto hoe ny sabata famantarana ho amiko so aminareo zy mba ho fantatrareo fa zany ho Jehova fa inona ny zavatra misy tao amin'ny sabata na tonga ny Jehova nametraka an'izay didy zay satria tamin'ny enemana ny nanaovan'andriamanitra n'izao tontolo zao ary tamin'ny andro fafito vitan'andriamanitra ny zavatra rehetra de nitsahatra izy nanamasina ny sabata ary nita ny andro fafito tamin'izany vanim-potoana zany ka namebaiko ny zanak'olombelona mba hitandremana ny sabata tsy miova zay famarinan'izay tany amin'ny Deutéronome 15 nahita atsika indray tanàna mahery sandrina intsitra nitondrany Jehova nareo voaka tao amin'ny tany Egypta zany nandidiny Jehova nareo hitandrona ny sabata sady tsangamato ny famonjena indray zany hoe miafina ao anatiny io zay fa nazavaitsika lava teto hoe tena na inona ataon'ny olona raha manao zinona ny sabata manitsakitsaka ny sabata tsy manaja ny sabata manao zay tiany atao de araka io ambaran'i Jehova io hoe ino fa niady sy nifanditra no antony ifadinareo ary ny amelon'ny tontondro ny faratsiny zao fivadinareo izao de tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo tsy mizotra milalam-pamonjena mandà mampamorona an'andriamanitra ary mandà ny famonjena vitan'i Jesosy satria miafina ao anatin'izay hoe tanàna mahery sandrina injitra zay le zanak'ondry tsy misy kilema zay nyvonoina tamin'ny andro pasika tam'izany vanim-potoana zany arabaky teny zay fomba ny aingany zanak'Israely ho afaka hiala tao amin'ny tany Egypta izotra amin'ny lalana makany amin'ny tany Kanana na tonga atsika nyresaka hoe tsy misy olona afaka milaza am'izao vanim-potoana zao hoe efa tena azoko antoka fa vovonjy mbola eny an-dalana daholo tsika ny farany no mamaritra an'izay satria ny lalana miainga eo amin'ny tany Egypta ndeona amin'ny tany Kanana zay ny atao hoe lalam-pamonjena tsy hitafainga atao raha tsy nanaiky nanatetina n'le raha ny zanak'ondry tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana hidina ozy Jehova ka raha mahita ny raha eo amin'ny trano zay toeranareo de tsisy loza andringanana anareo zany hoe io de marika sy tombohany ny famonjena vao miainga ianao de ny lalan'ny zanak'Israely atrany amin'ny tany Kanana arabaky teny tamin'izany no lalam-pamonjena iainantsika koa am'izao vanim-potoana zao fa ny Egypta zay misy atsika ty zao tontolo zao ity ary ny tany Kanana amin'ny hevitra ara-panahy de ny fanjakana lanitra zay tsy maintsy hidirantsika raha manaiky izotra amin'ny lalana ny soritan'Andriamanitra isika noho izany zany marina ratsoratra masina ny famonjena efa vitan'i Jesosy fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa atoro antsika ny lalam-pamonjena
ka raha mizotra sy manaiky hotaritina ao anatin'izay lalam-pamonjeny zay ny marina ratsoratra masina de hovonjena mbola baraindro zany hoa baraindro ho an'ny olona satria indraindray misy le olona miteny azonao antoka avy mifamonjena karaha miteny le olona hoe mbola hoe bedina olona tsy mino ianao fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra de zao raha mbola velonaina izy miezaka misikitra amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho anenina any amparany amin'izay vanim-potoana zay ka raha jerevantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra hoe ny amahy fatorany faratsiny de ny asa zay tanterahan'ny fiangonana ny asa zay tanterahan'ny nisambatan'olona no afatarana an'izay le hoe tena fivavahana marina fitandremana ny sabata marina ary ny fivadikanina marina ao amin'ny Jakoba epistely nosoratan'i Jakoba izao ny voasoratra ao entiny ilazany ny tena fivavahana marina Jakoba toko voalohany ny andiny fafito amby roapolo ny andiny faenina amby roapolo sy fafito amby roapolo raha misy manao azo mpivavaka ozy nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony de zava-poana ny fivavahana zany olona zany zay no mahatonga atsika miresaka hoe indraindray le olona mieritreritra ny tena fampivavaka kanefa ny tenany ihany no fitahany amin'ny ao satria hita ny marina ao anatin'ny soratra masina fa tsy ekeny vokatry ny foto-kevitra nomena azy avy amin'ny olona zay eritreretina fa mahay soratra masina raha misy manao azo mpivavaka ozy nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony de zava-poana ny fivavahany zany olona zany de tonga am'le arian'Isaia fa valo amby dimapolo hoe nahoana zay no mifady ozy nefa tsy hitanao nahoana zay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao tena tsy tafapaka ao amin'Andriamanitra ny vavaka zay atao fa ozy ny lazainy hoe zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra azo lazaina hoe fivavahana marina ka raha hitatsika ny Isaia fa valo amby dimapolo vao miresaka mpivavaka ianao de mpitandrina sabata de mpifady anina tsisy azo alatsaka ireo zavatra anankitelo reo tsy afaka milaza mihitsy hoe laviko ny sabata fa za mpivavaka fa matoa mandany sabata ianao tsy tena mpivavaka eo anatrehan'Andriamanitra fivavahana maloto zany fa ny tena fivavahana madio de fivavahana marina fitandremana ny sabata marina fifadikanina marina tsy afa-misaraka ireo ka raha tena mpivavaka de tsy maintsy mitandrina ny sabata ary raha tena mpitandrina ny sabata tsy maintsy mifady anina zay iverenantsika ho azavaina izy io zao ozy ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra mamangy ankamboty sy ny mpitondra-tena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsisy petipetana avy am'izao tontolo zao eto am'ty zao tontolo zao ty de misy foto-kevitra diso ary indraindray mieritreritra ny olona hoe ny olona tsy mivavaka angeny ratsy fa ao anatin'ny mpivavaka mihitsy tena io ary ny tena ratsy satria mametaveta ny famarina ny tenin'Andriamanitra tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra ka raha zavatra tsy mbola ny ainany ny zavatra ataony voalohany de mampiasa ny vavany andehana ratsy andeha anenjika de nazamba miainao an'izany ary mety mitranga amitsika zany mety rehatsika amin'ny manodidina mety sanatrehan'izany mety ny mpitondra fivavahanao amitsika mihitsy no teny hoe tena olona ambany lalàna zany mitandrina sabaty zany tsy maintsy zay no eto am'izao tontolo zao ao anatin'ny everina fa fivavahana mihitsy no hipohirany fandavana ny tenin'Andriamanitra kanefa de zao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra de azotsika adika araky ny Isaia fa valo amby dimapolo hoe ny fitandremana ny sabata tsy misy loto sady madio eo anatrehan'Andriamanitra na ny fifadikanina madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra de misy afatra famitina ny rehetra mamangy ny kamboto sy ny mpitondra-tena amin'ny fahoriny ary miaro ny tena tsisy petipetana avy am'izao tontolo zao inona ny arovany zana zatovo ny lalaka-lena ozy de ny fitandremana araky ny didinao zay ny lazainy ny obolana raha te hiaro ny tena tsisy petipetana avy am'izao tontolo zao fitandremana ny tenin'Andriamanitra
inona ny voalaza ny soratra masina zay nambara ao ekeo de voaro ianao ny amipetipety mety am'ty zao tontolo zao ty fa misy andraikitra apetraka mamanga ny kamboty sy ny mpitondra tena raha vao miresaka hoe kamboty tsy raisina hoe raha arabaky tena izy de hoe olona tsy manana ny ray aman-dreny ntsony fa efa tsotsony ny ray aman-dreny mitaiza azy toetra ao anatin'ny alahelo tsy afaka manao zay tiany atao fa miady samindrery zay ny atao hoe kamboty ary ny mpitondra tena tsy mana folakandro ny akinana tsy otsony le vady ny enteherana amin'ny lafiny arabaky teny zany ary iza moa zanak'olombelona tsy anaiky eo anatrehan'izany hoe tena mahonena mijery ny kamboty sy ny mpitondra tena fa rehefa tena jerevana amin'ny hevitra ara-pana satria fiangonana no resahana mamanga ny kamboty de ny kamboty tena tsy mahatsapa fa manana ray aman-drenina mpitaiza inona ny atao hoe mamangy ny kamboty mampafantatra ny olona zay tsy mahafantatra fa misy andriamanitra vonona andray azo zanaka mitona ny olona anantona an'andriamanitra ny tsy fahalalany fahatosoana zany fa ny andraikitra ary zay ny mahatonga atsika hoe ao anatin'ny fiangonana de mampafantatra ny olona hoe tsy kamboty zany ianao rehefa tafaverina amin'andriamanitra fa andriamanitra nary ny tany sy ny lanitra sy nitondra famonjena ety am'ty zao tontolo zao ty no afaka manome zay rehetra ilainao ka mila miverina aminy ny mpitondra tena raha vao miresaka mpitondra tena de ny zavatra mbi ao an-tsain'ny olona de vehivavy mandrakariva matetika ny lehilahy tsy de misy mpiteny hoe mpitondra tena fa ny vehivavy matetika natao hoe mpitondra tena ary folakandro ny akinana fa rehefa jerevana ny soratra masina de ao anatin'ny soratra masina raha vao miresaka hoe vehivavy de manambara fiangonana zany hoe fiangonana folaka andro ny akinana tsy tena tafaverina am' Jehova ary izay ny mahamarina ny tenin'i Jehova ary amin'ny Isaia 8:20 nahoana zay no mifady kanefa tsy hitanao nahoana zay no mampahory ny tenanay kanefa tsy ahoanao satria afatra ho an'ny olona diso ho an'ny olona nanota zay nasaina nambarany Isaia ambarao amin'ny oloko ny fahadisoa ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany vokatry ny fiodinany sy vokatry ny fahadisoany ny fivavahana tandremany vokatry ny tsy fitandreman'ny sabata vokatry ny fifadikanana diso de lasa ohatra ny folakandro ny akinana ary ny afatra tokony hoentiny ho anivon'ny fiangonana mamerina ny olona ho amin'ny loniny fa tsy mahafoy azy zany Andriamanitra ary zay ny atao hoe mpitondra tena de aty amin'ny Matio Jesosy Kristy de miteny an'izany satria araky ny Jakoba toko voalohany ny fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ozy de mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana de ny anambarany azy aty amin'ny Matio toko 5:20 fihetsika tokony ataon'ny fiangonana fihetsika tokony ataon'ny mpitondra fivavahana tokony ahatsapa mihitsy fa hopitaly ny fiangonana tokony hahafantatra mihitsy fa tena fonja ny fiangonana gadra daholony eo fa tokony vahana zay fatoran'izay tokony hotsabona ny marary rehetra ary tena fasahina no hitenenana an'ity fa na de mpitondra fivavahana azy misy aretina mamely azy misy famatorana satria tsy misy marina na de ndray azy fa ny antom-pisian'ny fiangonana fitediava-pamonjena de ho afaka amin'ny fahoriana de ho afaka amin'ny loto maro isan-karazany de hiverina ho amin'Andriamanitra ka raha de ho afaka zany rehetrarehetra zany de mila manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra Matio toko 5:20 ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny 1:40 de zao ny voasoratra ao ny avian'i Kristy io zay tsara ny firenena rehetra ary raha tonga ny zanak'olona mivoninahany arahan'ny anjely rehetra ozy de hipetraka eo ambony seza fiandrianana ny voninahany izy ary ny firenena rehetra amboniny eo anatrehany anavaka azy izy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy ametraka ny ondry eo amin'ny akavanana izy fa ny osy eo amin'ny akavia hafahafa le ohatra ny raisin'i Jesosy fa le ondry eo amin'ny akavanany reo le olom-bovontsy fa ny osy eo amin'ny akaviany reo le izotra ho any amin'ny lalany fahaverezana
inona nefa ny zavatra mitranga ary am'izany ny mpanjaka ozy de ilaza am'izay eo amin'ny akavanany hoe avianareo zay notahiny ndraiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo atr'izay nanorenana n'izao tontolo zao naona ozy de nomenareo hanina nangetaeta de nampisotroanareo ny vahiny a de nampetranonareo tsy nanan-kitafy a de notafianareo narary a de notsaboanareo taotrany maizina de noovanginareo ary de amaly azy ny marina ka na hoe tompoko oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina nanangetaeta ka nampisotronay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampetranonay na tsy nanan-kitafy ka notafianay ary oviana no hitanay narary ianao nataotra ny maizina ka novanginay de amaly ny mpanjaka ka nanao amin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay fa nataonareo tamin'ny anankiray am'ireo rahalahiko kely indrindry reto no nataonareo tamiko tsy resaka eo ambava fa le fietsika manoloana ny olona araky ny resantsika ao anatin'ny fiangonana zay marariny ao gadrany ao tsy manan-kitafiny ao mpitondra tenany ao kamboty raha tian' jesosy tsika ka raha tena mpivavaka marina mitandrona sabata marina ary mifady anina marina de io ny zavatra ampaharan' jesosy raha ite hipetraka ondry eo amin'ny akavanana andova ny fiainana mandrak'izay tanterahana am'ireo olona reo ary raha mijery amin'ny akapobeany ny zavatra mitranga eto hoe ny olona tsy manan-kitafy ny olona mangetaeta ny olona nona ny olona nitsabona ny olona tao an-tranomaizina olon-dratsy daholo ange zany misy fahoriana mangeja azy misy zioga mamatotra azy fa firy no hitsangana ka atsapa ny tena fivavahana marina ny zavatra tena fivavahana angatahan'andriamanitra ange de mijerevana andreo raha te andova ny fiainana mandrak'izay de raha miverintsika any amin'ny Isaia fahavalo amby dimampolo de marina le teny nampitondrainan' Jehova dika teniny Jesosy any izy io hoe tsy zao va no fifadiana nkasitrahako izy manomboka eo amin'ny fahenina de ny amahany fatorany faratsiana ny anaboraka ny fiain'ny zioga nandefa ny ampahoriana ho afaka anapatapaka ny zioga rehetra no tsy nizarany mofona ho aninona va sy apetran'ny oro manjenjeny ary mba hanafinao zay hitanao mitanjaka ka tsirombelona amin'ny namanao ianao io ihany ange io resahany io de fitinyny Jakoba ny fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra de ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana ary raha mandinika an'izany tsika de jenio ange amin'ny toerana misy atsika eo amin'ny fiangonana misy atsika raha mahita olona meloka raha mahita olon-dratsy inona nandraikitra raisin'ny fiangonana mamoaka azy ve fa ndraindray mandray fiepetra manala an'le olona tsy ho mambora satria tsy masina tsy marina ary tsy mifanaraka amin'ny antom-pamonjena zay natonga an' Jesosy tonga tete am'ty zao tontolo zao ty zay nilaza tsy avy antsony marina ozy fa mipata-panota mba hibebaka de zay ny atao hoe fivavahana marina fa mbola hodiniantsika moa hoe inona ny tena tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa manaraka eo valim-bavaka tsy hainao eritreretina rehefa tena tafaverina am'izay le hoe fivavahana marina zay a fitandremana ny sabata marina ary ny fifadikanina marina nataoko sy mena zay tenin'Andriamanitra fo izay de oentitsika mandiny tena mba ndraisantsika fanapahan-kevitra ny amin'ny fandraisantsika ny famarinany tenin'Andriamanitra isaintsainantsika ny amin'ny lalaka izorantsika ka tsy hanaovantsika ny fanao tsy mety rehetra ndraindray diso hevitra ny amin'ny fivavahana zay atao manantena famonjena kanjo lalina mivony mizotra ny fahafatesana ary ny zavatra hitranga de araka ny tenin' Jehova hoe zao fifadiana roa izao tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo no fifadiana toy izany va ozy no ankasitrahako voninahitro n'Andriamanitra rery any a vavakintsika misotranao Jehova Andriamanitra ray no miteninao zay manokatra mandrakariva ny saina mampanahanay afantaranay ny marina mba tsy hadiso lalana anay indrindra eo mifandraisanay ny atao hoe tena fivavahana fitandremana ny sabata fifadikanina marina misy andraikitra takinao indrindra ho anay mpitondra fivavahana mba hiempita eo anatin'ny olombehezina mba ho tsapa ny tsiraray avy fa misy zioga mamatotra azy zay tian'Andriamanitra hovahana ary tokony handray anjara am'izany izahay ataoko sy mino fa miteninao zay reta am'ty androany ty
de hitondra fanavaozana tanteraka eo anivony ny sambatanoe, eo anivony mitondra fivavahana, eo anivony fiangonana iray manontolo. De matoko sy mino fa mifanainao masina ampahery hatrany mba hahatonga anay izotra amin'ny sitraponao ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.